tolotry reky radioanareo mandritra ty herinandro ity. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe lesoka nosoratany habakabaka, ireo namelona ny tantara, idéaly, felana IMF, aina fifaliana, miantsa Angela, miaraka tamin'ny Mamitiana Jérémie, Niaina Armel, Nathan Fanambinana, Mirado ary Tahir Frédéric, Nana Totosa sy ny kirakirany lafiny teknika. Titoena Vlady. Ratsahivina moa dia ny talata 7 janoary 2024 lasa teo no nirehatra Los Angeles. Goavana amin'ny famaizana satria toeram-ponenana maro no lasa lafenina, trano maro no rava. Hatreto olona tsy latsaky ny 5 no maty ary manodidina ny iray tapitrisa ireo olona nandao ny toeram-ponenany tsy fidina. Tsy maharaka intsony ireo mpamono afo satria mahery ny rivotra ka mihitatra. Fahampotehana mihoa-pampana araka izany no miseho satria efa nananika ny alan'ny Hollywood izany afo izany. Raha ny fampitam-baovao azy moa dia tsy tena fantatra mazava ny antony nitrangan'ity fahamaizana tao amin'ny Californie ity. Maro ny tatitra azo ary araka ny fanadihadiany manam-pahaizana mandinika an'ity raharaha ity. Loza ara-boajanahary noho ny hafanana ao amin'ny toerana rehefa tahaka izao ka vinavinaina ho antony mahatonga izany. Tena enjana izany. Lehibe ihany ny tanàna iny raha araka ny fahitako azy ka potika ilay tanàna marina mafy. Andraso henona ihany. Raha efa niezaka ny mpamono afo nanao izay ho afany tamin'ny famonoana izany fahamaizana izany dia omaly kosa niverina ny rehatra indray ny tanàna ka nahamay ny laka kastika izay ao toerana ihany. Tao anatin'ny 2 ora monja dia efa 2 hektara ny may ary manodidina 5,3 alina ireo olona tsy omponenana no ity loza mitranga ity. Andriamanitro, fa lozinina indray re izany ary tena tsisy angana intsony aho raha izany ny zava-mitranga ao. Maro ireo mpitondra fivavahana sy ireo mponina eran'izao tontolo izao no milaza fa fambarany amin'ny andro farany ny loza miseho any amin'ny firenena sasatsasany satria tsy ny tao Californie ihany no nahitana tranga tahaka izao fa na ny hafa aza dia nisy fisehoan-javatra mampametram-panontaniana. Inona koa izany no niseho tany akafa? Raha ny tao a Bangkok dia hita fa nanompo mena ny lokon'ny volana teny amin'ny habakabaka. Lasa toy ny raha kosa ny ranomasina Atlantika. Tao Islande dia nahitana rahona hafahafa ary rahona tao Amerika no lasa tahaka ny arc-en-ciel. Betsaka ireo zavatra hafa miseho fa hatreto aloha dia akaiky tokoa ny farany fa mila miomana fatratra mba ho mahafiorina ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny any amin'ny firenena maro izany dia tahaka izany no niantra ary ny eto Madagasikara mba ahoana? Parka Taiza moa ilay hoe mahiny tsy dia tadidiko tsara. Ny eto koa moa efa maro ny afitsika ireo mpitondra fanjakana reto. Engany mba tsy izy tahaka ireny any Los Angeles ireny eto. Novinoko koa ilay radio. Tsy te ary ilay karazana loza intsony ka aleo velomana indray fa mety zavatra hafa no ao. Anohizana amin'ny fampalam-baovao amin'ity alina ity. Fandorana zava-mahatomelona natao tao Ambohitrimanjaka tao. Rongony milanja 520 kilao na iray faingo 520 taona. Sarin'ny pôlisy miady amin'ny fiparitahana sy fidorohana ny zava-mahatomelona no dorana teo Ambohitrimanjaka omaly rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny fitsarana. Ny 9 sy 10 janoary teo no nahatrarana ireo rongony ireto tany Antsirabe niaraka tamin'ny olona miisa 9 izay efa samy natolotry ny fitsarana ary efa nahiditra ponja vonjimaika eny an-tanimora avokoa. Dia izay ihany koa no entina hanamarana ny fampitam-baovao amintsika amin'ity alina ity. Ankasitrahany anareo nanaraka izay hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa iandry ny kirakirany lafiny teknika. Ny tenako kosa manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Wahatra ve nisy an'izany koa teto e? Toa tsy mba nahoraka akory ny fanatanterahana an'izany. Efa tena nahazo vahana tokoa aloha ity resaka rongony ity tato ato e. Ary ny mahagaga dia tsy mety fahy mihitsy ilay ny sasany na dia efa maro aza ny tratra. Aleo mivavaka vazainga mba anjara brika e. Tsy misy afa-tsy izay tsinona. Tena mila famonjena ity tany ity efa mirongatra ny faharatsiana. Efa te hatory aza.
fa tsy maintsy mivavaka aho an'ity tika ale zay natao dia matory avy eo. kaizakaiza ry solota isany reto indray ny ary ivazy vaovao hoe ka hoana vaovao reo sady amin'ny kalitao vray ka aza misalasaly taire jerena hita eo zany kalitao vray an'la zany tola efa mahazatra ihany reto fa tsy misy vaovao akory a ary ivazy tsisy mpanana eto madary eo ry zany re zavatra isika any eny foy be antony reto anaty kitapo reto zao izy daholo fa zany hoe voiny aloha no isantaran'la nisany oay le ty tobobaka be tokoa izy zany a ary nareo zany eny ka mahitahita mihitsy resy efa hoe sika ho any fo be any ka raha izany maninona mora mba mizara kely nareo androany sady zay ve rangahy efa maka foana tolo izoro drai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 dra
tsirofina fotsiny e ka hoana hozaraina sady nanomikoviana indray moa modikikina ly ty e sa tianao mimidy mody maina tsy zany fa nefa ny niorana nisy ihany tato ato e ka ome fanandramanana aloha fa zavatra tsy say na ahoana na ahoana ny dona nyko avy dia irakaraka ividy zay sy tafa kosa ilaho mba matokisa ny rasta kely fa tsy io ane hoa tsisy mpanany e sady elahy ihany mibekôzy eo fa jereo zala miramirany ary vao mahita ny fanetoentiny fotsiny ka asiana ihany le mahampekama fa tsy dia hividy foana e ary inona daholo aloha reto fa to misy sy hafa sase misy vovon-javatra fotsifotsy dia tavoangy kely misy ranony fa inony reto e ay zay asiana jerena ihany lesany jerena fa tsy takatra ny volany lesany reo a ary tena hanananareo maro ane izy zany e fa taizy tony e za be fanontaniana lesy a rasta aloha ny orinasa lisany azy somba poison reto le ty e kalma ihany a am'le avy leto tony sy mbola betsaka aloha mampiasa azy reto dago e atsindrona zany raha azoko tsara mety tsy tsona koa ka efa hita fa miaraka am'serahinkely io anaty saseko mbola manontany ihany tairor aloha andramana dia vita eo ny fiasany e sa ahoana tonga dia aka maizimaizina tsara so misy makoby eo a raha ireto indray dia omeko manarana satria tsy mbola fampiasa ny lisany reto fa kely fotsiny a tsy olan'izany ka andao ary aleo etsy oay le ty tena nisy nisitona ty le kitapo kely marina vonjeo zalahy tena loso ty marina fa izany lalany teo e ianareo koa ane tsy mahailo mihitsy e elahy koa no antony zao lesy inona nidirako amin'izany a aza mifampitreritrerina ry zandry a efa takina ve lesy teo dia mbola aty ihany no ale ary tsy eo dia mafika ary zao e fa iza fotsiny no diny lahadaly eto tena lasa gaigy lahy aleo mibandy hiala fa tsy mbola te hamaky vava olona sure miverena aloha lahy ty e miverena hoa elahy oary zay to diso sady koa le ry teo tsy ekeko kosa zao fa arahako a fa inona zany mivohitsako zany andraso hoe ohatray sase ty ary iray tamin'ilay tany naty kitapo izy zany a aza mihetsika tsony a tonga dia tovy ambony ny tanana ay taiza koa ny avinyity polisy ty manatona moramora ty ary tandemy manolo fihetsika hafafa fa tonga dia rarafako a tena tsy misy elako tsony ty ahoana reny atao hoe vonahitivitra mihitsy era zao fetsiny zao ka sy misy anaiko baby kosa aloha eto hoe andraso inona ny mampitototika lahy io e ha inona lay mampitototika manatona ho aty oay iny koa fa nisy ray mipotra avy any amin'ny lalakely iny iny koa misy ray avy any arina tsisy fiky ty fa tsy maintsy traty elahy zany e ingarery zany ty ny tratra fa namana rehetra afaka nandositra toly a ary aza miazo azo fa taraiky de ahoana sefo a tsy azoko mihitsy e aza be resaka ary lery a io zalasy menao ty a dia andao andefa mbola betsaka koa ny zavatra atao ndao monsieur Tofo zao zany le hoe ela ny toratorana aminy a ela ny ela fa navo masinangatra ihany ao e ataova mipetraka izy zalahy dia afaka mivoaka lesany misaotra
ataonyity zoko ty tsara jery mihitsy a tahaka milaza zavatra ery masony raha izao fandinihako azy zao aloha dia mety ahavita hikasitanana mihitsy izy a raha izany kosa aloha misy dia sy misy anekeko an'izany mihitsy tsy ao anatin'ny aradrariny mihitsy raha tsy mananjoanao toy izany koa izy. Ka ahoana Andriamatoa, mino aho fahasalama tsara ianao a raha tsy zany koa ve moa ahavita an'ireny afera mampihorokoditra ireny ka zao fantatrao ve hoe inona ny antony samborako anao a? Tsy tompoko, na zaza zendana hoe fa inona moa no nataoko ka nisamborana tahaka izao? Marina ny ianao, tsy misy antony tokony samborana tokoa fa zay mpitandro ny filaminana tsy nainy asa. Brigadier, averenao amin'ny saza zany ty rangaty aloha e. Dia meo azy koa ny fanomezana ilainy fa mety zay zao ny ilaiko. Sa tsy zay moa monsieur Tovo? Oka aloha, sefa fanazavana no ilaiko Eto any izy e. fa tsy arirariranao tahaka izao a. Manana ny zoa lalany antony hitazomanareo a. Atao ianao indray ringaty iny nitady anaty ady anay a? Ianao indray zany no andidy anay tahaka izao? Ka tsy rariny zany e, tsy afaka mitazona velively nareo raha tsy misy antony akory. Avereno hipetraka izy brigadier. Ary raha azo atao dia mba mangataka ny amahana n'ity mianao ty amin'ny tanako ty. Ay, avao izy dia afaka mivoaka ihany koa nareo e. Antsoky ihany raha ohatra ka misy ilaina. Misaotra tompoko. Tsy mitehana amin'ny latabatra e. Azafady. Inspecteur Rapo aloha malona anao e. Ka zao ary, azonao lazana avy hoe inona nataonao teo amin'ilay toerana samborana ianao teo iny? Inspecteur a, mbola misy toerana tsy azo aleko nga amin'ity tanàna ty ka. Za aloha manontany dia valio. Efa amin'ny efatra ora sasany zao ka asa manalava resaka ianao. Mazava? Araka ny fanontaniako teo a, lalana mazava iny na ataoko hoe somary mangina aza. Ataoko fa tokony hanana ny fahafahana andehan'ny rehetra any a. Mety hodisa angambo zay ny sambotra anao raha izany a. Inspecteur a, zay tianao lazaina avy dia fataniko a. Monsieur Tovo a, ny soroanao amiko ny zavatra saika ho ataonareo teny no ilaiko. Mba tsy zavy hatrany ny ilaza azy. Ka tsy manana lazaina koatray e. Raha tsy ilaza ianao dia eno tsara ry a. Betsaka tokoa ny zava-misy sy mitsangy eto amin'ny firenena. Toy ny vony olona, alatra atao lapaty, fanondrana renakibon'ny tany sy ny maro sy voatanisako. Ka inona amin'izany no hitazomanao anaka? Inona amin'izany no hitazomanay ianao? Raha tsy olona dia ohatra iza koa ary ty miantso ty. Aloloha ratsy vetivety e. Monsieur Tovo, tato ato zay a dia ndrongona izay tsy izy ny vaky fasana. Tsy ny teta Antananarivo ihany fa tapitra misy azy avokoa ny fahatra rehetra. Samy nandray andraikiny avy moa zany ny sapatra mba hikarohana mety mahavandozana izao zavatra rehetrarehetra zao. Izany hoe ambany amingorana azy. Araka izany dia efa betsaka ny fanaraha-maso akaiky ary nisy ihany koa moa zany ireo efa tratra e. Dia inona moa no hidirako amin'izany vaky fasana izany inspecteur a? Sa zany melohanareo amin'ny tsy misy porofo akory? Intelligent be se zany a. Saingy nendrika kely fotsiny dia tsy fanendrikendrena velively fa efa vita fanadihadiana avokoa zany rehetra zany voandroza amin'ny fisambora zay. Angara tahaka izao ny endrika hitanareo a dia avitan'izany ka. Aleo tonga dia ambarako sady inspecteur fa tsy anaiky an'izao a. Efa betsaka ny dingana rana vao mahazo miroso amin'ny fisamborana ny mpitandro filamena Monsieur Tovo a. Nanara-masony momba anao zay satria raha nikaroka ny marina dia ianao no anisan'ny livreur n'izany alatra zany. Satria raha nanontany anao teo hoe lazao amiko na tonga an'ireny zavatra nataonareo teny toeran'ireny. Fa tsy niteny moa ianao dia aleo zany ilaza azy. Inspecteur a, Ampafantariko anao a fa teny ny saika anaovanareo an'izany fampivarotana tao lapaty zany. maninona? Maninona hoe? Sao dia mba olo-kafa ny tokony hoety fa tsy za. Aleo dia lazaiko aminao fa izao hitanareo zao dia voarobo. Fikafika efa tsy vaovao aminay intsony zany Monsieur Tovo a. Endana mba tsy tratrahana n'entana. Vita ny fampivarotana dia manao tsolotra any amin'ny fitsarana dia mba afaka madidio avy eo e. Saingy tsy maintsy hifarana eto ty asa rasinareo ty. Laviko tsotro zao zany zavatra lazainao zany inspecteur a. Tena diso mihitsy anareo ka. Aza mora miakatra ianao monsieur a. Aloha andrehitra n'ity sigary ty e. Tena reraka koa zany ny saiko. Sao dia mba hisotrona kely aloha zany lahy. Ampitonitony an'ity atezerana ity mantsy.
tony mantsy manala sorosoro fa tsy tena hoe mampikorotatsaina tahaka nylazay ny olona tsy manimby tony misy eto fa marary mihitsy zany lohako zany saingy tsy de mazava am'ty resaka ty ny saiko. iny raha tsy tia an'lay avy aty ambavako io mbola misy hafa afaka mandrehatra. oko zao re inspecteur fa tsy manao andreny a ny saiko azy ty efa miodikodina be ka voatokana am'izany misy tony iny de raiso de ataovy finona mihitsy ary ny tianyty inspecteur ty ho atao e. aleofinoka ary ty de resaka tsara am'izay tsika saingy zao anefa arakaraky ny fahamalinao ihany ny ahela azy ty no zany de miankina aminao tanteraka. Ento ny resako inspecteur. tonga de hitsika aloha ny resaka de anjahanao ny mahamaly azy arakaraky ny valiteninao ihany ny toizany ka hoana avonina efa ela ny andro tompoko. tsara loatra raha nanaraka anao zay nandritry ny fotoana lavalavana ihany de vo marina fa anisan'ireo mpamaty zava-maty mely eto am'ty fatry ty anao marina sa tsy marina. Za iary ny an'la so ihany fa tsy nandray an'le nomeny teo sady na ny fofona aza de tsy izy akory fa te tsapa fotsiny izy. tiktak 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 tsy mahita valy ve misy etovo ka to mahavarina any zavatra resahanao rehetra inspecteur. raha miziriziri anao de anampitrodrak anio nefa mitatao aminao zany ka tsy zavelively ny manao an'izany. aloha de ambarako aminao ary fa ianao io nitovy na irasta mpamaso rongony eto amin'ny tanàna arifa hery zany saika anatitra entana tony mahazatra ianao no nisy nanendaka ka very tam'izany ny kitapo misy azy. Eno kely aloha inspecteur. nasaiko ny tena anao teo fa tsy nahita valy misy etova raha very ny zavatra nentinao de mbola nahitana vovony kely tamin'ny sase kely zay zava-maty melona mahery vaika tany aminao ka hoana mbola anda ihany ve sa tsy eny e afaka alamina anie zany e. ampitombony eloka ve azoko ampide anatin'ny PV anao ne zany bon ampy zay efa riva raha teoko ny andro miala tsiny fa tsy maintsy hitazona anao aloha zay brigade. aloha alamina toko reo tantaratasy reto vao modika tena misahafatakoteko izy retiko. inspecteur tena potra be any ahy e manenierina koa na zany zala zany ka alasaoana ze misy pody ataovy eo manosotsy hitako rety aloha modika tena taraiky koa andro am'izany marika tsy efa ninona retso ino raso jerena lany pilina koa ty famantarana tika ary telefoko atoko izany mola izy teo oay zany manino zany tena taraiky eo anaty kitapaka le izy teo andraso alanaingana fa tapaka ihany zany andro zany ka taraiky eto zay ary fa tapaka ny olona fa inona koa ary namprimako anintany anatiny be tany aloha savazavaina fa tsy hamoaka ny reto entana be de be reto kosa aloha aiza moa zavaazoko ka oay fa isako ty ny azo ty tsy mbola anaty répertoire masika mahafiry tokoa aloha zao efa menora mahery roa kilometra be zao kaiko efa niotra be tamin'le vinavinako te mihitsy marina mafy totaraiky avy niditry ny trano ty finday tiako nefa tsy afaka tsy lovanarana fa la mivetivety eo raha vo atao torsako ety izy efa menamena be masika oay ino fa namelina atsy le olona allo rasy allo manangina koa ty lalana ty zany nefa ty am'ty toerana ty malaza misy fanendaka ihany zako tsy namatiny taraiky alivatako zao eny somary mbola be zavatra nataoko moa zany tena ay inona le tazako teo olona sa biby to zavatra nandady ny fahitako azy teo mantsy de olo sanatry ve mpangalatra de miomana fa zay misara adala rehetra ao de anandro any
aloha makasisiny dia aveo manaraka moramora zany izy dia lotsy mikopaka be so dia zany any nasebatra eto ay tsy ray ny reto zany fa maromaro iny zao fa misy afako mivoaka vao ambadiny fasana ohatry ny hafahafa ny reto izany fa vilavila tahaka manovoly nefa rehefa jerena ohatrany tsy mamy tazako tsara mitsijerapilitiny fa maraky voly izy rehetra misy efada ie satria vehivavy le remiakina amin'ny sisy tamo io ranotro rano vavany iray ay loza faneriny zareo ny kapoka voatakako teo dia mitodika ty daholo zareo rehetra iny fa tamin'ny manasa ty le ray sady mandeha mafy be fa inona rety biby olona sa matoto tsy sarasarany atsambotra ty amiko akory ty aiza basiko aiza andraikako aloha tonga dia tsy virina ay izy ka ny lohana avy atrano voan'le tifotry teo drai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 
zany tena aloha miala fa tsy salasala ty tsy salasala ny amonina eto nefa drasa aloha misy fiara zany fiara de reny fa namonjy an'ilay fiara daholy fa inona rety fa ahoana nalalàna an'izao zavatra zao dokotera tena tsy mazava amiko mihitsy ka zay efa voalazako anao izay tsy hoe nafantatra akory fa dianody mihitsy ary na feom-basika nijanona nijanona hoe nian'ny olona za sarotry nitsoaka kanefa ianao nijanona indray ora inspecteur ka nahoana moa ny tsy hijanona tsy amiko mihitsy ny tsy hijanona raha misy tranga tahaka izao na mpitandro filaminana azy ianao dia tsy vitanao samy rery nitondra filaminana fa mila ny fiaraha-mentana aleo any amin'iny fa ahoana aloha fahalalanao an'izao zava-miseho izao miandro ny valo fitaliana natao teo dia hita hoe inona marina mahakasika in'olona hafahafa ity tena enjana izy ity dokotera ny sasany izy ireo moa tsy azo fa tafatsoaka fa mbola hoela ve aloha le valon'ny fitaliana nataonareo tao miandry kely ka fa viany ianao reto ry inspecteur azafady fa misy ina dokotera io tranga iray tamin'ny Japon vakio aloha dia azonao ao tokoa teny frantsay izy tiako vaovao navoaka ny efa 3 taona lasa zay aloha jerena nydika teny sady efa misy koa ty ambany ty vakio mafy mihitsy aloha iaraha malala andraso ary fa ho vakiako mafy tranga hafahafa tamin'ny Japon manaraka zay ianao dokotera Yokohama dia tanàna kely iray tao Japon nampiorohoro maro ny fahitana ireo andian'olona hafahafa hita tanàn-danabe maninona tsara toy izany aloha fa makina n'ity zavatra ity raha inspecteur itoko moa ndasory toy izany raha ny fanadihadiana nataon'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana dia virus no nianaka tao amin'ny vatan'ny tovolahy iray izay nitondra azy io tamin'ny voalohany andriamanitra io fa valozy iny ity aloha hoe toizana ihany izay voalaza ato raha ny fantatra moa dia miditra amin'ny lalan'ny raty virus ity ka izay voakaikiny na voarango ilay nitondra azy dia mifindra avy hatrany ny 5 minitra aorinan'izay maninona tsara dokotera dia hosanatry ve tena enjana izy izany miandro ny valo fitaliana aloha sika ka raha sanatrika ity ato anatin'ity vaovao ty no miseto amintsika raha ny fahitako azy masy dia misy fitovizany reto trangan-javatsy reto andraso aloha fa miantso aho ilay dokotera nasiako nanao fizahana teo aleo any aloha tena lozy ity ahoana raha tena zany tokoa inona no mety izy eo
reny sasany reny lasa ny rifatra ka mety ahina mpianaka an'izao zavatra io. Raha ny fahitako azy teo mantsy dia tsy salasalana naikitra mihitsy. Ody razoka vao mialaka e voay e ohatra tena feondrady zany miantsoantso ambaravarana izany fa misy inona ary no dia miantso mafy sy mandondona ila avaky varavarana tahaka izany. voay re olona voay fa zalozanareo miaino anao fotsiny e. okizay ry sefa efa ho avy ao midira dia aza miantsoantso mafy be tahaka izany tsony fa manaitra amin'ny manodidina. aleo hiditra aingana dia idio aloha ivaravarana io aingana ry fa misy inona nefa e ary nahoana no tsy amboka be sy sepitra be se idio fotsiny aloha io fa ela be zany e. ao ty fa misy inona ry se inona no mampikiropaka sy mampangovitra be an'se io ka ibeza ho a ilay mifamila trano amiko ao e. fa naninona izy ary mitombaina tsara aloha dia tantara milamina tantara milamina zay nahazo any serado nisy inona sanatria ve dia nanjeny fokon'olona avy nanao ratsy tany ianareo amin'ny rahalahy ka se afanandositra tsy beza nivadika biby lasa ratsy endrika be no mihinan'olona koa. inona tsara hoe ty lazainy se aza vao tsara mihitsy aloha fa tena tsy hitako se andraisako izay lazainy se andrasa omeo raha mihitsy aloha vetivety ary ty aloha sotroy ary dia rehefa mahazo aina dia tantarao hitako tena reraka mafy matsy se na ny akanjo aza tena kotsany atsembohana misaotra zay ka zany ho tsy haiko fa lasa rombotra sy mihinan'olona beza fa naninona inona ny anton'izany sa lasa dala ve sanatria tsy vitan'izay lasa dala raha pasy oay raha zioko mantsy tsy vitany hoe lasa dala fa lasa biby fa iny ty loza lazainao rado dia efa nanaikitro lafa zany izy raha izany filazany se azy zany ka saika izany ho anaparany mahabiby olona azy fa za moa tsy tratrany tazako na voakaikitro lafa izy tsy tapitrapitra izay nefa dia lasa nitovy tamin'ilay olona nikakeriny. maninona hoe tena mba loza koa zany avy hatrany dia nanatona teny amin'ny tandro filaminana kinanjo tsy nahatratra olona atao tsony fa tamin'ny firy teo aloha zany zavatra izany tokony ho tamin'ny eninora sasany teo raha vao tsy nahatratra olona atao amin'ny braon'ny polisy dia io namonjy aty io na tonga andeha aty indray dia sany hiverina any an-trano tsony manahy mantsy fa efa mianaka any io ary montany be izy io sady ohatrany refeombasy ihany koa eny reko ihany keo aloha le feombasy teo iny ka fa na zany aza dia disy anareo rado indrindra fa se ka iza moa na laly nampifilainy tovy loatra ilay zavatra ka nanome baiko alavitra ny be za androba azy akeriny izao raha teo tsy nanana vola afaka hividianana zava-mahadimilona very se dia hitaoribaina fantatry se moa fa anisan'ny fahotany zany indrindra mbola miampialatra fa itiany tsy ainse angamba rado fa inona koa zany tsy haiko izany so ihany aza fa natsindrony tamin'ny rery lay izy raha tsy izany angamba dia efa niova tahaka azy misaory an'Andriamanitra fa mba tsy voakaikiny dia noho ny fiarovanaandriamanitra ato koa ve zany izay indrindra miova se rado hivariny any an-davaka ny fiainany se raha mbola zao lalana izao no nozorany se sady tsy mba notezainy dada sy ny anivary lavy sy anjeny andro lavy tahaka izao sika aza velo araraka tandry se ny anandrana taon'ny hatr'izay eny fa inona aloha ilay hoe tsy haiko toa nilazan'izay mantsy ianao teo ka zao voaingana nisy rongony amin'ny taonina nydorona tetỳ amintsika tety rongony sarina tamin'ny lalana mankany Antsirabe izy io ankoatra ny mahavoarara ny fivarotana sy ny fidorohana azy io dia tsy sitrapon'Andriamanitra ary se
Averiko foana zany. Aika nisy an'izany. Ie, ka ataovy anatra ary seny zava-bita. Mbola atso ansena anatin'izao ary mbola manome famondrapo anse izy. Matoa mbola velonaina. Ka inona moa no tokony ataoko lesy? Oay, inona no tokony ataoko ry pastera? Fa dia nanao mpitandrina ihany tokoa moa se aty a. Manana anjara biriky eo amin'ny fitoriana arsea. Mbola betsaka ny olona ny tsy mahalala akory ny fisian'Andriamanitra. Manana anjara biriky eo amin'ny fitoriana arsea. Mbola betsaka ny olona ny tsy mahalala akory ny fisian'izany Andriamanitra izany. Nefa antoky ny fahavelomany etỳ an-tany. Ka inona aloha no tokony atao amin'izao zava-misy izao e? Tsy sangisangy mantsy izao fa tena zavatra efa iainana. Ny fitaovam-piadiana rady dia tsy misy afa-tsy ny vavaka. Izay ihany. Ampitandro ny filaminana no manao indrindra tamina. Izay no antom-pisian'izy ireo ary samy mandray ny rehetra tarivy azy ny tsirairay. Na izany aza, tokony mba manampy azy ireo ihany sika. Efa ady aman'aina anie izao zavatra misy izao e. Ka aleo aloha hivavaka dia avy eo mandinika ny tokony atao e. Savorivory tsy misy tahaka izany no miseho eny Ambotrimanjaka noho ireo andian'olona hafahafa mivezivezy eran'ny tanàna. Raha ny vao marina moa dia vokatra ny tsendrona zava-mahadomelona no nitarika haromontana na koa hoe virusa. Tovolahy iray no nitondra io virus io ary nanaikitra amin'ny manodidina azy ka nampianaka azy io raha araka ny angom-baovao azo. Raha ny vinavina sy ny tatitra azo ihany koa dia efa amam-polony no mitondra io virus io noho izy malaky mifindra amin'ny rangotra ihany koa. Nitondra fanazavana mahakasika ity tranga ity moa ny dokotera teny an-toerana izay nanao ny fitiliana ka nanamarina ny fisian'ity virus ity. Virus izy io raha araka fitiliana natao tamin'ireny mitondra azy. Aingana be mihitsy fiasany ao anatin'izay mitondra azy satria tsy miasa fitaovam-pibaikoana ao anatiny. Efa tena manao ny fikaroana sy ny mametraka ny pakady rehetra mihitsy zay amin'ny fahamongona izay mitondra ny aretina io. Virus moa izy raha ny maromano kokoa e. Ankasitrana ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana nandefa ireo mpitandro ny filamena isatokaziny hanampy anay aty. Tena isaona azy ireo moa zany ary koa nandefa ireo mpitsabo maromaro hidina etỳ mba ametraka indrindra-damina sy ny fikaroana. Ka araka izany dia manao tanana maro ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao trango izao. Raha ny filazany izay nataon'ny filoha ny maraina teo dia miato aloha ny fivezivezena sy ny fitaovam-pitaterana mampifandray ny komina Ambotrimanjaka sy Antananarivo renivohitra mandra-pilamina izao raharaha izao. Misy tofo lazao anay hoe iza namatsy anao ireny zava-mahadomely ireny. Tena losy ty marina. Inona no lazaiko? Aza mipizapidreo langaty fa lazao a. Dia ny mbola manontany tsotra aminao a. Efa fantatro tsara fa mikorotana tanteraka ny tanàna noho ny fanamparitanao an'izany zava-mahadomelina tsy maro-potitra zany. Eny e, fa inona nefa ny tena zava-miseho any ivelany any e? Tsy mbola misy mazava amiko loatra any e. Asa manalava resaka tsoa ianao raha amin'izay tovo a. Zavatra saiko valinao ihany no ilaiko dia vita. Sarotra amiko ihany aloha ny lazany marina ka. Fa ahoana ary zao e? Inona no mahatonga an'izao? Lasa betsaka mpitandro filaminana mantsy tonga aty. Ela be fa valio amin'izay tovo a. Brigadier! Ty aloha eto any dia mba ataovy ampanaovana azy. Tsia! Aofa hiteny aofa hiteny dia matria inspektera. Ka lazao ary fa maiky. Efa aloary ka ndrambary misy tovo a. Fa zazaponay zay nanome mpamatsy ahy. Vaza. Ie, ary vao tonga tamin'ity herinandro ty no nilaza nitondra karazam-baovao. Raha ny nambarany mantsy dia voarara ny fampiasana azy io any amin'ilay firenena nisy azy. Voarara? Firenena izy zany? Lay efa noteneniko teo inspektera. Nambaranao ve hoe inona no mahatonga azy voarara? Le fampiasana azy zany? Misy antony mantsy zany misy tovo a. Akoatra ny maharongony azy satria voarara ny lalànany. Ay, fantatrareo ihany fa eloha lalàna fidoroana azy io. Nefa dia minitsy mahala an'izany nareo varotra ihany. Ka sarotra ny ely mitady asa inspekteur e. Io raha teo no aingana no be vola. Dia tsy asiana dika an'izany lalàna efa napetraka. Eny e,
tsy mbola zany aloha zao fa toizy ny fanazavanao. Eny ary akoatra ny mahavoarara azy izy ady anisan'ny zava-mahadomelona mahery vaika ilay izy ary atrindrona ny fanao aminy. Raha ny nambarany dia efa tsy hita ao Japon intsony izy. De taiza zany nanana an'le kary azy lena miainga io Tsy fantatra loatra toa hoe tao anaty tahirany rahalahiny efa maty anga hony raha ny filazany efa maty. Eny inspecteur. Mazava ary fantatry ngia ve ny anaran'ny orongony io sady mivarotra zavatra tsy haikory. Fantatro ka. Ino zay? Roro. Inspecteur ohatra iza ndray rety miazakazaka makaty reto Inspecteur maika be nga ianao? Ay ve pastiry ye efa dieny andeha mihitsy io fa misinona ny mbola mavita mivoaboaka amin'izao ihany nareo angatsy mbola heninareo fa ka mahakasika aza mihitsy no nakanisana ety io fa hoeny amin'ny hôpitaly nga ianao? Ka tena ho any amin'ny hôpitaly mihitsy za io pasteur hôpitaly? CSB mantsy efa nisy mpitsabo maromaro sy mpikarika masonidina daty. Ka tsy ho sahirana ve raha ty no efa misy fitaovana maromaro ilaina amin'ny fitsaboana ho aty matsainao teo nentina ty moa zany tena mariny ilaina faran'izay angena matsiny fa nefy ty aromotana hafahafa ty fa inona aloha ny tadiavanao inona le tadiavanao ana maika be? Tsy aleo ve aloha miditra any ambronao sika no miresaka eto masy tao tsy mety resanako. Tsy ela be nefa be zavatra atao eny mino koa fa mety ilainareo amin'izao raha zao ny zavatra ho tea resahako eto. Kandahory ao midira. Ahoana ny fizotry ny fikarohana ataonao ato ry dokotera? Efa misy fanantenana ihany ve? Vo andalam-panandramana mihitsy izay io. Professeur zao anao amin'ny laboratoire ao. Ay kosa. So ihany aloha fa misy fitaovana marina alefan'ireo tompona ndraiky mpanjakana aty Ka ampiany ve ny fanafody ilaina sy zay tokony hoe zavatra ampiasaina amin'izany Hatreto aloha milamina daholo ka. Professeur ihany koa efa mitondra izay zavatra mety ilaina rehetra. Tsara kosa zany ka. Fa enjana nino vaovao rekteur dokotera tena enjana. Fa misy indray inspecteur. Ka vao eo nahazo tatitra tamin'izara lasan'ny karikandreo nitondra virus Ie, tena nahoana? Ka zao lasa natanjaka sy nana hery tsy hay hoe ahoana zany ilay nitondra le aromotana le tamin'ny voalohany io Natanjaka tahaka ny ahoana moa zany raha nitatitra azoko teo dia mahavita mitsambikina hatramin'ny 2 metatra miala amin'ny tany le izy. Dray marina. Dia inona natao amin'ity zavatra ity inspecteur? Ka efa manao izay azonay atao rehetra izay amin'ny fanenjehana ny olona io fa miankina amin'ny fahakinganareo ihany koa ny amin'ny fitadiavana ny vahaolana rehetra. Efa miezaka ka. Karoka maro no manao ny asany ao ary professeur no mitarika azy. Mety be zany ka. Ahoay, misy olona mivoaka iny Professeur mihitsy iny. Professeur dia ahoana izy ao ry professeur? Tena sarotra ny raha satria izay andro natao dia toa isaiky avokoa Ka tsy zay ve voalozany anjohantsika ry professeur? Ka fa ezakitsika ka. Tena ezakitsika. Hitanareo efa nisy tranga tahaka ty ange tany firenena fahatany Tany Japon tany nisy tahaka izao ry i professeur sy dokotera. Tena zany mihitsy ary raha ny marina dia tranga hafahafa mihitsy ty ry zareo Zany ve ry professeur? Ie. Mba ajereo ihany le izy azo atao marina mafy Andraso tokoa Fa inona no mampikirobaka anao anatin'ny solution ry dokotera? Eny tokoa fa misy inona? Professeur Albert, anisan'ny mpikaroka nipetraka any Tokyo, tanàna ao Japon ihany. Dia ahoana? Mety afaka ny anampy antsika ihany izy satria iray tamin'ireo mpikaraka antidote tao Yokohama. Raha tsy diso mantsy dia nisy ihany ireo voka-pikarohana ny hitan'izy ireo tany. Iza tsara hoe ry dokotera?
Professeur Albert matetika miresaka amiko izy satria teratany malagasy. Professeur Andrianana Albert ve zany? Ie, zay tokoa angamba le anarana raha tsy diso ny fitadidiako. Andraso, io ny sariny. Eny tokoa. Fa fantatra koa nga izy. Ie, azokona ilay matoa io. Ary adiniko tokoa fa ay moa miasa ny Japon izy. Aleo tonga dia atsoko versany ka. Na dia somary mandany fahana kely azy. Zay tokoa ny mety avy dia antso izy. Andriamanitro, vonjezay. O Rado a! Rado! Aza dia miantsoantso mafy tahaka izany fa samy atao trano ihany e. Ka noveriko fa natorony ese. Ahoana moa no ahitana tory amin'izao zava-misy izao na atao hoe materitreritra aza. Mila vonjy ty tanànantsika ity ry se. Ka efa manao izay ho afany aneny tompona andraikitra isan-tsokajiny rehetra e. Amin'ny zavatra tahaka izao dia ny rehetra tokony samy manana ny andraikiny. Samy manana ny andraikiny sahaniny avokoa ry Rado a. Tsy moramora anie ny miatrika an'izao e. Eny na dia ny haveloman'ny mponina azy. Ny akabaroan'ny vahoaka anie ka miaina amin'ilay hoe nohanina an'io tadiavina an'io e. Misy mihitsy aza ny hoe tadiavina raha-pitso. Ka tsy hitako izay atao amin'izany. Aleo miandry ny rariny eto sisa. Eny e, mety tsy afaka ny hiditra tsehatra amin'ny fikirakirana ny fanafody sy hitambasy akorintsika. Fa kosa manana didy sy anjara lehibe amin'izay azontsika atao. Ka inona no azontsika atao eo e? Ny mivavaka ry sea. Ny tenin'Andriamanitra raha teo milaza fa ny sy mivavaky ny marina dia mahery indrindra. Ka raha izany dia tsy manana anjara amin'izany aho. Za ve? Tsy olona marina velively aho. Mibebary se dia andao hitalao amin'Andriamanitra. Raha maika io aminy se dia matoky sy marina izy. Moa tsy fantatry se va fa ny ray dia be fitiavana. Ary mpamonjy mora azy amin'ny andro fahoriana. Mety hoe mikaroka mpitsabo isam-baratongany. Fa raha tsy Andriamanitra no manolo-tsaina dia hery maina ny azy ireo. Eny e, za tokoa ny diso amin'ity raharaha ty. Za aza manamely tena Rado a. Efa raha niraraka iny tokony ataony se zao dia manaraka izay lazaiko. Izay lazainy ten'Andriamanitra moa zany e. Tsy a, diso a. Ary n'Andriamanitra aza mety tsy handray ahy amin'izao. Rado a. Fa Andriamanitra tsy mijery ny androny tsy fahalalana. Fa ankehitriny kosa izy dia mandidy ny olona rehetra mba hibebaka. Varakitra ao anatin'ny soratra masina izany. Raha mbola eo amin'ny orona ny fofonaina dia mbola misy fanantenana ny andraisan'Andriamanitra ny olona. Ny an'ilay jolahy voeloko ao faty aza efa teo ampamonoana azy no nanatona ka nibebaka. Mbola raisin'Andriamanitra ihany. Mila mivavaka ry Rado a. Efa maro ny zava-miseho sy karazana loza maro samihafa amin'ny firenen-kafa. Tsy eto amintsika ihany akory ny aran'izao zava-misy izao fa ny any amin'ny hafa ihany koa. Ny endrika isehony fotsiny no samy manana ny azy. Efa akaiky ny farany fa mila mbiamina isika. Inona ny tokony atao manoloana an'izao? Inona? Rado a, ndao hivavaka. Toy hatrany ny fizahana ireo mitondra ny haromontana nateraky ny tsindrona zava-mahadomelona eny amin'ny faritra Ambotrimanjaka. Raha nitatitra azy moa dia mahery ny 10 sahady ny aran'ity haromontana ity. Etsy ankilany mirohitra makany amin'ny lalana Mihazo, Anosimanjaka, faritra Ambotrimanjaka ihany koa ireto andian'olona mitondra ny otrikaretina io. Entanina noho izany ny mponina rehetra mba samy anaraka ny indrindran-damina napetraky ny tompona andraikitra mba hisorohana ny fiparitahan' io haromontana io. Nilaza ihany koa ireo manam-pahefana sy mpitandro ny filaminana fa efa eo andalam-pijerena ny fahafahana manohana ny mponina amin'ny lafiny rehetra. Hay ve ka izany ny zava-miseho any ivelany ihany e? Tian'ny inspektera ihany koa no namono an'izany raha teo izany ka tena andeha tsy akizany atao ambadika atao. Oay, izany fa misy olona tonga any hevitra ao izany. Azafady e! Voya inspektera! Voya! Dray, tsy misy mamaly. Dia ho sanatria ve ka iray amin'ireo mitondra izany haromontana izany no tafiditra ka tsy izay vao vita ny amiko.
so ihany fa nomely le formule amin'ny tanàn'le vaksiny ka mbola tsy voavahany eny aloha na raha vaksiny zany fotsiny e. ka tsy maintsy maina amin'izay aloha atao aloha zay avoaka an'ity isoroana azy mba tsy hiparitaka ho an'izay mbola tsy voa. Mbola sarotra zany le inspekteur tsy morana hoe zany hoe azon'ireo andian'olona ireo zany e. Ary mino fa tsy hamelany zareo mihitsy raha mifanehitra aminy ka mba samy miezaka fotsiny nge eny e. Zany hoe samy miezaka ny tsy mifoka fotsiny tsy raha inspekteur dia miaro ny tenany zay ihany koa tsy onona amin'izao fa tsy maintsy hanao fikarohana amin'ity alalan'ny formule ity e. Tena kely ny vonoko ry professeur. Ary vavaka inspekteur. Eny zay koa ne mikarika fa Andriamanitra no tena andraindrainay e. Fa nga koa misy ifandraisany zany zao ry professeur. Inona ny ifandraisany zany? Tena zany mihitsy inspekteur. Andriamanitra nie no scientifique voalohany e. Dia tsika manaraka fotsiny ao me 24 heures fotsiny zay naovanay le vaksiny e. Eny ary aleo iantso an'le pasteur teo iny koa. Eto ty amin'izay le tiba teo ry dokotera. Ilay nasaina nampirimoka teo ve professeur? Izy mihitsy ka. Andraso raha ilaiko vetivety e. Ary vangaty natao akaiky le izy ry dokotera. Izay ka, ity ilay izy. Rehefa misera tahaka izao dia aza atao lavitra ny zavatra asiako araisinao. Saripady mantsy ireny e. Indrindra fa itony élément itony manjary lasa mivadika na mety ny dozy rehefa atao ny test. Azafady fa mora vaky mantsy izy ity dia izay nanaovako azy tsara pirina. Mazava aminao zany. Fa ahoana ary professeur? Mino anao Afaka ora firy moa zany dia hita valy ny andrana teo? Tokony hoe afaka ora teo leo. Efa nanao vérification ve ianao? Efa vita ka. Efa narahako ny toro lalana nolazainao. Dia ahoana fanantenanao? Tena tsy misy ahina ka. Efa manaraka fiovan'ilay izy eto amin'ny écran eto ah. Dia azo antoka tsara. Milamina io ka. Ary nakaiza inspekteur teo e. Nisy zandary nitady azy teo dia lasa nivoaka niaraka amin'ny any izy. Ary eto aty ary le tiba fa azo tazomina fotsiny. Way, ity tokoa ary. Efa tena enjany ty raharaha ty ry pasteur. Fa ahoana tokoa ny fisotro ny raharaha monsieur le inspecteur? Ka nisy tamin'ireo zandany iny niaran'ilay abibin'ireo nitondra ny haromontany. Ka ahoana nefa ny fikarohana ataon'ireo mpitsabo ireo ka? To na ihany koa matsy hoe misy professeur nidina ty amintsika? Tsy hay izay hafarana eo fa efa miara misalama fikarohana ry zareo. Tonga hatramin'ny fifandraisana amin'ny olona nampitan-dranomasina azako. Zany ve? Tsy misy zavatra raiky moa ny momba ny asanareo fa ny fitarainana amin'Andriamanitra no mba azoko atao e. Ka zay indrindra no nakanisaka ty aminao pasteur. Mila ny fanohananao zay. Aza manahy fa efa manohana anareo ambavaka mihitsy ato. Mahakasitraka indrindra pasteur, tena misaotra anao. Zay nga maloha fa mbola ho any am'bro koa io e. Asa zay nanana ahoana le zalany tazominao iny. Mafitaso inspekteur. Misaotra e. Tsy nanapoany inspekteur e. Tsy no hevery foifarana amin'izao izy ity. Tsy nambozina ahoana raha misia. Efa nilaza taminao tsara mihitsy le olana ny mianirongony io fa voarara ny fampiasana azy io tany. Dia mbola niraisinao ihany nefa. Amin'izay dia tsy misarasara koa ianao nivarotra azy. Efa nambarako nefa nisy nandroba e. Na nisy nandroba na tsy nisy nandroba dia efa niomana nivarotra ianao e. Ary dia mivonoana fa any am-ponjy ianao no hamahana ny fiainanao manontolo. Oay, misy miatsa. Allô? Tena raha ty lehibe a. Ka ny olona ane dia tsy mahafaty azy mihitsy raha zay tivitra e. Raha tsy mifanandrify amin'ny lohany any. Eny ny mahavariana dia miaraka manao rondo be avokoa izy rehetra e. Ka na zany aza tena satra ny ikendrena ny lohany tsirairaiko. Hoe ahoana tsara? Bomba?
rasy izay mihitsy vo maheno feon-javatra zareo dia miara mirohatra mamonjy an'ilay feo daholo. Mazava ho azy satria tsy mahita intsony anie ireny olona ireny. Tsy olona ntsony ireo dokotera, efa tsy tompony tena ntsony. Azo eritreretina hoe efa maty satria 10 minitra aoriana niraisany an'ilay aretina dia miova avokoa ny tena manontolo ary tsy mahabaiko ny tena ntsony ny atodohany. Fa ny tena antony izao dia mafina mitanjaka ny tekora ao anatin'ilay aretina. Izany hoe maty daholo sany ny anticorne. Ie, voalazanao. Tsy vita anie maty fa ilay efa mpamokarana ny antikora ao anatiny mihitsy mivonjen'ilay aretina voalohany. Oay, ary misy olona mifatotra be ny entin-zandary iny zareo hoatray avy dia niazakazaka any koa inspekteur. Eny tokoa, ohatra marina ary toa efa mipoitra be ny anjara-lanjana izany. Marina iny raha tsy efa fo. Professeur, tena vehivavy anie izany sady... Ie, tena vehivavy tokoa. Oay marina, toa be voka. Tena tsy avitra ntsony. Mampalahelo ilay zaza. Mbola tao an-kipy dia niova sahady ilay zaza. Tena enjana ty zavatra miseho ty. Oay, ary ino ty mampisefosefo anao inspekteur? Loza zareo aloza. Fa misy inona inspekteur? Eny tokoa. Na ray antsa teo fa afaka ho aho. Inona no afaka inspekteur? Ary mitony mihitsy aloha dia mipetsaha dia tsy ataro tsara. Ka zao hoe na ray antsa teo fa afaka atao ilay voatazony afaka. Dia nanao ahoana? Tsy haiko izay nahafaka azy fa tia ny tena loza. Loza? Ie, nandratra zandary ray tao izy ary lasany ihany koa ny basiny. Inona izany? Ny fiara lasa ny fiara izay nitondra fitaovam-piadiana voatonga. Maninona tsara? Le fasy mafy ryseny fiara. Mafimafy ianao. Ary aloha tonga dia miomana. Aloha fiarana avy hatrany ty basy ty fa enjana ny raha iseho eto. Oay, misy fiara mijanona io. Tena le fiara ty mijanona ety. Sady toa very daholo iny gasoaly zany. Fa ahoana zao? Oazay, to misy po basy zany. Fa lasa izy to, lasa izy. Aza manantony akory inspekteur. Reno zany rodorodo zany sy mifehy mitena be zany. Efa zany manantony naty zany daholo olona rondro reo. Tsy mihitsy reo Loza fa reny tamin'ireny tokoa reto. Andriamanitra. Mandehana aloha. Mandehana. Aleo hifarana miaraka amiko eto reto. Voka-tony nataoko daholo ny zao hoe. Tsy tova. Oay, tena tatany tanana marina mafy. Maika na dia mafy reto olona romotra be reto sady tena mitsiminika be zany rano zany. Sy dia marina. Mandehana hoa. Atsoko daholo zao ka aleo hibababoka ny tsy nataoko hoe. Tova tsy aleo mialeo taingana. Velomo no fiara sedy aleo verdana. Tsy ndrara zay feo fiara koa reto fa manitsy makany amin'ny tovo. Andriamanitra misy grenady koa iny an-tanany iny. Oay, loloza fa nitangorolana izy reto. Tova anzay reto izy marina mafy. Marina tsy efa 10 mahery reto. Andriamanitra loza. Oay, tena nipoaka. Natolotry ny XL radio anareo teo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Lesoka nosoratany habakabaka. ireo namelona ny tantara. Idéaly, felana AMF, aina fifaliany, miantsa Angela, miaraka tamin'ny Mamtina Jérémy, Miaina Armel, Naton Fanambinana, Mirado ary Tahir Frédéric. Nana Tototsy sy ny kirakirany lafin'ny teknika. Tsy toena ary laja.